sy ity hôtely lehibe izay notsidihan'ny ministry ny fizahantany sy ny isan-tanana eto Isalo ity dia isan'ireo fampiasam-bola tafiakatra any amin'ny 50 miliara ariary tamin'ny fanorenana fotodrafitrasa vaovao sy fanarenana eo amin'ny sehatry ny fizahantany teto Madagasikara ao amin'ny taona 2012. Midika izany fa miverina ny fatokisan'ireo mpandraharaha ampiasa vola eto Madagasikara na amin'ny sehatra hafa fa indrindra eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Mbola isy akoatr'izay ny fanorenana sy fandraisana antanana hôtely lehibe toy ity any amin'ny faritra hafa. Ary izy ity moa zany dia miaraka amina groupe sud-africain ny Afrikasan izay manana hôtely ngeda be koa ny Botswana ny Afrika manontolo iny zany hatrany Maurice ary mikasa koa izy zany anamboatra hatrany efa nahaka ihany koa izy mividy hôtel ny Nosbe moa zany Orange H ny Corée Noire ka mitombo hatrany ary mbola misy hafa ihany koa zay hotokanana ihany koa angambany tsy hoela tsy natao hoe satrana loatra zay koa ary samy manana mahizy azy daholo izy fa ny tena tsara zany dia manara-penitra na amin'ny lafiny environnement fanajana tontolo iainana sy amin'ny lafiny teknika ihany koa moa ary mampiasa ihany koa zanatany malagasy amin'ity faritra ity. Raha jerena tokoa mantsy ny fisondrotrin'ireo vahiny izay mitsidika ny valanjavamboary eto Isalo dia efa nioarana ny isan'ireo tonga nitsidika izany tamin'ny taona 2012 efa mihoatra ny 5,000 izany amin'izao fotoana izao. Fa taorian'ny fitsidiana ity hôtely ity ihany koa dia nisy ny fionan'ny ministry ny fizahantany sy ny asa-tanana tamin'ireo tompona andraikitra teo an-toerana sy ireo mpandraharaha eo amin'ny lafiny fizahantany ao Ranohira nanentana ny mponina sy ireo tompona andraikitra izy ireo mba hitandro ny fahadiovan'ny tanàna satria tsy afa-miaraka ny loto sy ny fizahantany fa eo ihany koa ny tokony irosona amin'ny fiofanana mba hamatyana hatrany ny sehatry ny fizahantany eo an-toerana. Akoatr'izay dia nanentana ny tompona andraikitra sy ny mponina ihany koa ny ministra mba hiarovana ny tontolo iainana indrindra hiadina amin'ny doro-tanety. Nisy moa akoatran'izay ny fanentanana hatrany nataon'ny ministra ny fizahantany sy ny asa-tanana ny mponina tao Ranohira sy ny manodidina mba andeha ametadidy hifidy amin'ny 17 Novambra izao. Iana tsy maintsika ho an'ny Taolagnaro any amin'ny faritra Anosy nankalazana fa 10 taona ny orenany ny Lions Club ao Taolagnaro ny herinandro lasa teo nisy nihetsika nentina nanamarena an'izay tao andrenivohitra ny faritra Anosy teo namana fitahia sy parfezafy mariny no amitina ny antsiprian'izay miaraka amin'ny Jacques Raoltinina. Mankalaza ny fa 10 taona ny orenan'ny Lions Club eto Taolagnaro ny herinandro lasa teo. Misy nihetsika nentina nanamarina izany fa 10 taona izany tao anatin'ny 2 andro. Tonga nanoatran'izao lanona-panamarina ny fa 10 taona izao ny governoran'ny 700 Andriamatoa Jean-Marc Hervé avatsy amin'ny Nosy La Réunion miany aty amin'ny faritra aty. Tonga ihany koa ireo mpikambana maro any amin'ny faritra hafa eto Madagasikara. Tamin'ny andro voalohany no ny fampihaonan'ireo samy mpikambana ato amin'ny Lions Club ka tamin'izany ihany koa no nandraisana mpikambana roa vaovao. Nitokanana ny tsangabaton'ny fa 10 taona izay naorina ao amin'ny tokotanin'ny hôpitaly Philbert Tsiranana ao Taolagnaro. Nisy ihany koa nefa ny asa sosialy izay natao tao amin'ny sekoly fanabeazana fototra tao Amboanato toy ny fanomezana W fipetrahan'ny mpianatra izay fiara-miasa ny Lions Club sy ny association Magine avy any France. 10 taona zay dia niezaka izy anatsara ny fiainan'ireo totsika hoe tsy ampiampy fitaovana angamba des hérités moa zaza amin'ny teny français na les nécessités dia anisan'izany esika zany fanamboarana trano teny amin'ny projet ridam-pasy fanampina n'ireo zay voany aretina boka dia tany amborono na ametra an'le olona hoe zany vona aretina boka zany ka nefa asotranina somasara izy ka zay ka tonga Lions Club niaraka tamin'ny zareo fille de la charité nanampy mba afana mianso ny olona mosaboina. Nandritra ny lanonam-panamarina ireo no nampatsahivana ny ezaky ny Lions Club eto Fort-Dauphin satria ny ezaka vitany tao anatin'ny 10 taona lasa. Tsara marina ihany koa fa mandray anjara betsaka tamin'ny fa 10 taona izao ihany koa ny orinasa Telma tamin'ny hoe sponsorine.